Faly miarabanao amin'ity alatsinainy fahavalon'ny volana septambra ity. Ny rapsodian'ny fahamarinana an'io dia mitondra ny lohahevitra hoe amin'ny finoana fa tsy amin'ny lalàna. Ny teny fanokafana dia nalaina tao amin'ny boky Galatiana toko 7 andiny 17 ka hatramin'ny 14 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Kristina navitra anay tamin'ny ozy milalàna mba ho tonga amin'ny jentilisa ny fitahianan'i Abrahama ao amin'i Kristy Jesosy ary mba ho raisintsika amin'ny finoana ny teny fikasana ny amin'ny fanahy. Ny fanavotana tamin'ny ozy ny lalàna araka ny vakintsika ao amin'ny andinin'ny fanokafana dia natao an'ny jiosy fa tsy ny jentilisa. Ankoatr'izany tsy ny tanjona farany amin'ny famonjeny izany fa varavarana makany amin'ny zavatra lehibe kokoa dia ny fitahian'i Abrahama sy ny teny fikasan'ny fanahy amin'ny alalan'ny finoana. Ny lalàna tsy afaka nahatonga ny olona ho marina na nanome azy fiainana mandrakizay. Ny finoanan'i Kristy irery ihany no mahavita izany. Nambaran'i Paoly fa tonga ozina teo amin'ny hazo fijalian'i Kristy noho izany afaka tamin'ny saziny lalàna ny jiosy. Tsy izany ihany anefa, nataony izany mba ho tonga amin'ny jentilisa ny fitahian'i Abrahama. Fahamarinana, fankasitrahana, lova ary fanahy. Ny lalàna dia misy fepetra, ny fototra tamin'ny fankatoavana. Ohatra, ao amin'ny Eksodosy toko 7:15, Andriamanitra dia nilaza hoe: koa ankehitriny raha hiaino ny feoko tokoa ianareo ka hitandrina ny fanekeko dia ho rakotra soa mihoatra noho ny firenena rehetra ianareo. Fa ny fitahian'i Abrahama dia miasa amin'ny finoana. Ny fitahian'i Abrahama dia miasa amin'ny finoana. Tsy misy idiran'ny fahamendrehana amin'ny asa izany, fa raisina amin'ny alalan'ny finoana. Araka ny lazain'ny Baiboly, fanino an'Andriamanitra Abrahama ka dia nisaina ho fahamarinana izany. Hitanao izany eo amin'ny Romana toko 4 andiny 7. Ankehitriny isika izay mino an'i Jesosy dia natao ho marina amin'ny finoana ary miombina amin'izany fitahiana izany. Miombina amin'izany fitahiana izany ianao rehefa mino an'i Jesosy. Tafiditra ao anatin'izany fitahiana izany ny fanan'Andriamanitra izay mitoetra ao anatintsika. Tafiditra ao anatin'izany fitahiana izany ny fanan'Andriamanitra, hoy ny lehilahin'Andriamanitra, hoy ny fampianarana. Tafiditra ao anatin'izany fitahiana izany ny fanahin'Andriamanitra. Zava-dehibe izany, zava-dehibe ny fahantakaranao an'izany. Izy ilay mitarika, manome hery ary manova antsika avy ao anaty. Izany no mahazava-dehibe ny finoana ao amin'ny testamenta vaovao. Fa hoy ny Romana toko 1:7 hoe araka ny voasoratra hoe ny marina amin'ny finoana, ny marina amin'ny finoana no ho velona. Indray ny Hebreo toko 12:1 hoe fa raha tsy amin'ny finoana dia tsy misy azo atao ahazahoana sitraka aminy. Raha tsy misy finoana dia tsy afaka mahazo fitahiana na misitraka ny lova ianao. Ny finoanao no fanalahidy amin'ny zavatra rehetra izay nomen'Andriamanitra anao ao amin'i Kristy. Noho izany aoka ianao hivelona amin'ny finoana. Miresà finoana, mietse amin'ny finoana. Ny finoana no sandam-bola amin'ny fanjakan'ny lanitra izay misy antsika. Izany no fomba fiainantsika. Hoy ny Galatiana toko 7 andiny 12 sy 12. Fahita marimarina fa amin'ny lalàna dia tsy misy olona hamarinina eo anatrehan'Andriamanitra, fa ny marina amin'ny finoana no velona ary ny lalàna tsy araka ny finoana. Amin'ny finoana dia anao ny fitahian'ny testamenta vaovao. Amin'ny finoana dia anao ny fitahian'ny testamenta vaovao. Misy vavaka izay ho tononiko eto ambany dia asaiko anao amerina izany amin'ny fonao rehetra tovy amin'ny fandresen-dahatra. Ray malalo, misaotra ny tondra ho amin'ny fahafahana be voninahitra ireo zanak'Andriamanitra. Mandeha amin'ny fitahian'i Abrahama aho, feno finoana ary tarihin'ny fanahy. Ny fiainako dia fanehoana ny fahasoavanao, ny famindraponao ary ny fahamarinanao.